Ivavaka isika rehetra dia tsy misahatra ny midera sy misaotra ary mankalaza ny naranao masina izay ry tompo no ny fitiavanao tsy hitalany ahafahanay indray iaonanao indray amin'ity fotoana anio ity. Amaky ny teninao indray izahay dia mangataka aminao izahay ny mba ahazoanay lesona tsara amin'izany teninao izany, mamindrafo aminay noho ny fahotana izay vitanay. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny zavavaka izany. Amen. Ry sekolady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina izay voalahatra ho toriana amin'izao alahady faha-enina mialohan'ny Paska izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsarany Matio. Matio toko faha-efatra andininy voalohany hatramin'ny andininy faha-20. Matio toko faha-efatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha-20. Toy izao no fivakany teny. Ny nakany devoly fanahy an' Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nakany an'hevitra mba alain'ny devoly fanahy. Ary nifadiana 7 andro sy 7 alina izy, ka noho ny afaka izany dia ninaona. Dia nanantona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofy ireto vato ireto. Fa izy kosa namalika nanao hoe, voasoratra hoe, tsy mofy ihany no iveloman'olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitrehitra azy teo an-tampon'ny tempoly. Dia nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, ny anjerany ambany any, fa voasoratra hoe, izy andidy ny anjeliny aminao, hoe ny antanany no hitondran'ireo anao. Fandrao ho tafitohana amin'ny vato ny tongotrao. Ho Jesosy taminy, voasoratra hoe koa, aza maka fanahy an' Jehovah Andriamanitra ao. Ary ny devoly nitondra azy indray mankany amin'ny tendrombohitra avo, dia avo ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivoninazy. Dia nanao taminy hoe, zao rehetra zao dia omeko anao, raha iakoaka eto anatriako ianao. Ho Jesosy taminy, mandeha any ianao ry Satana, fa voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitra ao no iankofanao, ary izy irery ihany no otomponao. Dia nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Amen. Aitsika tsara zany hoe devoly zany ry sekolady malala. Tsy hanazava aminareo an'izany intsony fa aitsika tsara ny faratsiny zany devoly izany. Fa ny zavatra tsara ho mariana fotsiny dia izao. Ny devoly dia fa any amin'ny elo miretrafo ny anjarany. Efa zay ny safidiny. Izy tsy maintsy any izy. Fa isika sekolalady malala kosa dia mbola afaka misafidy na ho any amin'ny fiainana mandrakizay na ho any amin'ny elo rehetrafo manaraka ny devoly. Ka ny devoly arak'izay fa fatany hoe izy tsy maintsy ho any amin'ny elo dia mitady namana izy. Mitady namana izy anaraka anazy ho any amin'ny elo. Tsangana ny tanany zay teo any amin'ny elo. Iny nisy anankiray. Tsangana ny tanany ary zay teo any amin'ny fiainana mandrakizay. Be dia be, mahafinaritra. Dia izao, raha te hiazona ny fiainana mandrakizay zay vahantsika tamin'ny batisa isika, dia mila miady amin'ny devoly. Ahoana ny fomba fidina amin'ny devoly? Dia ilay nataon'i Jesosy ihany. Jerenge, isaky ny teny zavatra ny devoly angalana fanan'i Jesosy, dia inona nampiasain'i Jesosy? Tenin'Andriamanitra ihany. Zay ihany. Ny antony dia izao, rehefa maka fanahintsika ny devoly, dia zavatra mahafinaritra antsika ihany. Fantatry ny devoly tsara ny zavatra tadiavintsika. Zareo nge tamin'i Jesosy, amin'ilay izy noniny mihitsy izy naka fanahy ataovy mivadika mofo io. Na hoe amin'ny maha-olombelona azy fatany hoe Jesosy naka toerana ambany no omeny fanahy, alainy fanahy hoe amena voninahitra na amena harena. Dia ohatran'izany koa ny ataon'ny devoly amintsika. Izy tsy miteny hoe dana vonotsatony ny antsy ry olona ry. Fatany tsara hoe sekolalady endry tsara tsika tsy hanao an'izany. Fa inany azy, endrasana amin'ilay nona tsara iny mihitsy tsika. Zay izy vao miteny hoe dana mangala-pihinana an'ilay sosisy ambulany ao.
na hoe ndana maka an'le volo ao anaty poketra ny dady ao fa tsisy mahita endrasana amin'iny tsara fa tsy amin'le voky iny izy akory ny teny an'izany na koa hoe rehefa le avy mianatra reraka be iny izy isika de amin'iny am'izay izy vao miteny hoe ndana mijery télé ndana milalao avelao any le devoir zay ny azy fa izy tsy miteny tsy endrasana am'le mazoto be iny izy miteny hoe aza manao devoir fa am'le tsika le kamo iny mihitsy iny izy miteny hoe aza miasa noho izany araka ny teneniko teo mila isika mamaky mandrakariva ny tenin'Andriamanitra ary mila miaina ny tenin'Andriamanitra tahaka an' Jesosy fa tena atahorany devoly isika raha vao manana ny tenin'Andriamanitra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo mba fitiavan'Andriamanitra ray any firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny hatram'izao ko mandrakizay amen mbola hivavaka isika de misaotra anao zay ry Jesosy eo fa nomenao izany lesona izany indray apio izay amin'ny ady masina zay atrehanay amin'ny devoly ataovy mazoto mamaky ny teninao mandrakariva izahay ahafany miady amin'ilay fahavadinay amin'ny anaranao naondro an'izabavaka izany amen. Ny ZFLM ao anatin'ny fankalazana ny vavolo-taona dia manolotra anao famatsimbola tetikasa 20 janoary ka hatramin'ny 10 aprily alefaso ny tetikasanao raha sampana fikambanana vondrona mpandray misy 5 ka hatramin'ny 10 ka manana tetikasa andraisa anjara. Tetikasa fiarina mahakasika ny ara-tsosialy mikendry fivoarana ary manaja ny tontolo iainana. Tsara raha tetikasa efa natomboka na misy mentinao amin'izany teti-bola mazava hita ny dingana atao. Alefaso ary ny mombamomba ny tetikasa sy ny mpandray anjara ao amin'ny luterana.malagasy@gmail.com. Ny 4 Mey famaranana ny ZFLM folo taona ny tetikasa voafidy no hotolorana ny famatsiam-bola ho fanampiana. Isy fanaraha-maso ny fivoaran'ny tetikasa eny ifotony. Lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahako kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Mattio 5:20 tapany Pi. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions ta parole aujourd'hui. Nous savons que tu as beaucoup à nous apprendre, alors nous t'écoutons aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit nous illumine par sa lumière. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. La parole de Dieu, l'écriture sainte qui nous sera donnée
en ce 6e dimanche avant Pâques est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 4, verset 1 au verset 11. Matthieu chapitre 4, verset 1 au verset 11. Voilà ce qui est écrit. La tentation de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare, Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, « L'Écriture déclare aussi, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. » Le diable l'amena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en Satan, car l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et sers-le lui seul. » Cette fois, le diable le laissa. Des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Amen. Le diable. Vous savez très bien qui est le diable. Je ne vais pas m'attarder à expliquer ce que c'est. Vous savez très bien à quel point il est mauvais. Et il ne faut surtout pas oublier que le diable ira en enfer. Quoi qu'il arrive. C'est son choix, il veut aller en enfer. Mais nous pouvons encore choisir. Ou bien nous allons en enfer, ou bien nous allons à la vie éternelle que nous avons eue depuis le baptême. Le diable, puisqu'il va aller aux enfers, coûte que coûte, à l'enfer, pardon, il fait tout pour avoir des compagnons. Alors, il fait tout pour nous tenter à pécher, à ne pas nous repentir, pour que nous le suivons. Comment faire pour garder la vie éternelle que nous avons eue depuis notre baptême? C'est simple. Qu'est-ce que Jésus a fait devant le diable? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a utilisé plus exactement? L'Écriture sainte, la parole de Dieu. Exactement. Il n'y a que ça, rien d'autre. C'est ce qu'il faut utiliser devant le démon. Qui veut aller à l'enfer? Oh, il y en a un là. Qui veut garder la vie éternelle qu'il a eue depuis son baptême? Ah, il y en a beaucoup. C'est bien. Et pour cela, comme je viens de le dire, il suffit de bien lire la Bible, d'étudier la Bible et surtout de vivre, d'appliquer ce qui est écrit dans la Bible. Le démon est très malin. Le diable est très malin. Quand il nous tente avec les choses qu'on aime. Il ne dira pas, par exemple, va prendre un couteau et plante-le dans le cœur de cette personne-là. Il sait très bien que nous, les membres de l'école du dimanche, on ne fera jamais ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, il attend le moment où nous avons vraiment faim, et c'est là seulement qu'il va dire, va prendre la saucisse qui est dans la marmite, par exemple, ou bien va prendre l'argent qui est dans le porte-monnaie de maman, par exemple. Il attend le moment propice. Regardez, Jésus avait faim et c'est là qu'il a dit de changer les pierres en pain. Jésus était devenu un homme sans gloire et il a attendu ce moment-là pour tenter Jésus à avoir de la gloire. De même pour nous les écoliers. Le diable attend que nous soyons fatigués de l'école et c'est là seulement qu'il va dire va jouer un petit peu, va regarder la télé, connecte-toi à Facebook trop longtemps. Il n'attendra pas que nous soyons bien assidus
ou que nous ayons assez de force pour travailler, pour nous dire de ne pas travailler. Mais il attend le fait que le moment où nous sommes fatigués, là nous sommes vulnérables. À ce moment-là, il faut toujours demander l'aide de Dieu. Et comment avoir l'aide de Dieu? Toujours dans la Bible, comme Jésus l'a fait. Il faut lire la Bible, il faut étudier la Bible, il faut appliquer ce qui est écrit dans la Bible. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Aide-nous à être assidus à l'école du dimanche, à toujours lire la Bible et à appliquer ce qui est écrit. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis et aide-nous dans la guerre sainte que nous faisons contre notre ennemi qui est le diable. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Sasatra, sikatili ya safatratra.